Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny H Concept Studio. Androany isika dia hanao création ana flyers amin'ny logiciel Photoshop. Ity flyers ity no averintsika hatramin'ny voalohany. Voalohany hanao création ana plan de travail vaovao isika. Nouveau fichier ataontsika 300 mm sur 300 mm ilay izy 300 ihany koa ny résolution. Couleur RGB satria ho ana écran izy ity dia créer-tsika. Ny zavatra ataontsika voalohany dia hanao création ana fond isika. Ataontsika couleur uni ilay fond antsika. Miditra eto amin'ny icône calque de remplissage antsika eto ambany eto amin'ny panneau calque eto dia ataontsika couleur uni. Couleur bleu ity no ataontsika fond an'ilay izy. Rehefa vita izay dia maka eto amin'ny calque an'ilay fond isika eto akaikiny eto misy masque de fusion. Dia eto amin'ity masque de fusion ity isika no miasa. Alaintsika ny outil pinceau. Tovaintsika ato ny épaisseur sy ny durité. Durité ataoko 0. Ny épaisseur ataontsika 1500 ohatra. Dia jerentsika ny couleur eto, ny couleur mainty mamafa. Dia couleur mainty ny ilaintsika satria ho fafantsika kely ny eto ambonin'ny ilay fond. Eto amin'ny calque de fusion ihany isika no miasa. Voamaintsika kely ny eo ambony. Couleur mainty no nampiasaintsika managôma. Avadikintsika couleur fotsy kitiantsika ity ohatran'ny flèche ity dia mivadika fotsy ny eo ambony dia raha iny dia mamerina an'ilay couleur ny fafana indray isika. Couleur mainty no ilaintsika mamafa an'ilay fond antsika. Zavatra ataontsika manaraka dia apiditra n'ity sary ato ambany ity isika. Alaintsika ilay sary dia glissentsika eto amin'ny plan de travail. Rehefa vita izay dia créer masque de fusion indray isika amin'io sary io. Eto ambanin'ny panneau calque eto ihany ny masque de fusion. Créer masque de fusion isika. Fafantsika kely indray ny eto ambanin'ity sary ity. Ilaintsika ihany ny outil pinceau couleur noir ny ilaintsika satria hamafa isika. Ny durité sy ny épaisseur avelako amin'ilay teo ihany dia somary fafantsika ny eto ambanin'ilay sary. Hitantsika fa somary mbola misy tsy mety kely ilay izy dia somary angisaintsika ilay sary contrôle T dia avaintsika ngezangeza ilay sary. Ahenantsika ny opacité an'ilay sary. Verina eto amin'ny calque an'ilay sary isika. Eto amin'ny panneau calque misy hoe opacité. Ataontsika 30% ny opacité an'ilay sary. Ny zavatra ataontsika manaraka ampidiritsika ireto logo ireto. Misy fond blanc ato ambanin'ilay logo. Raisitsika ny outil rectangle. Créer-tsika eto ambony eto ilay rectangle blanc. Ovaintsika fotsy ny couleurany dia ny propriété somary ataontsika arrondi kely ny zorin'ilay rectangle. Ataontsika 30 pixels ohatra.
Ok, centrentsika tsara dia ampidirintsika amin'izay ireto logo ireto. Rehefa vita izay dia ametaka an'ireto soratra ireto indray isika. Alaintsika ny outil texte dia klikentsika eto amin'ny plan de travail dia manoratra isika. Fa ireto texte ireto ihany aloha no bataiko makeo Rehefa vita izay dia ametaka an'ireto sary ireto isika. Alaintsika ny sary bataintsika makeo amin'ny plan de travail antsika dia somary akelezitsika kely dia ilay sary eo ampovoany somary asiantsika repère kely mba hitovy ny angezan'ilay sary anankitelo. Maketo amin'ny règle eto ambony sika dia sotomintsika fotsiny sary manaraka bataintsika. Efa misy repère io dia ataontsika mitovy angeza amin'io ilay sary. Glissentsika ny sary fahatelo ohatran'izay ihany efa misy repère io dia ataontsika mitovy amin'io ihany ny angezan'ilay sary. Asiantsika contour jaune ohatran'ny amin'ny ity flyer izay ity ilay izy miditra ato amin'ny fx eto ambanin'ny mpanokaloka isika. Contour ataontsika jaune. Ataontsika 20 pixels ny épaisseur. Contour dia 20 pixels. Contour dia 20 pixels. Hitantsika fa somary mitongilana kely ireto sary amin'ny sisiny ireto Fomba fanaovantsika an'izay dia CTRL T transformation dia ahodintsika eto amin'ity zoriny ity ny sary rehefa mivadika manakaiky an'ity zoriny ity isika dia misy mivadika an'io somary ohatran'ny flèche anankiroa io ilay sary dia manindry shift isika dia manome angle ilay sary rehefa ahodintsika. Ahodintsika mankaty amin'ny ankavia. Rehefa vita izay dia somary ampidinintsika manaraka an'ilay repère ny ery ambony ery. Ohatr'izay koa ny atao amin'ny sary atao amin'ny ankavanana CTRL T. Rehefa mivadika ohatran'io ilay flèche eto ambony eto dia ahodintsika amin'ny ankavanana indray ilay izy manindry shift ihany isika amin'izay mba manome angle ilay izy. Akisakitsika indray mandeha fotsiny rehefa manome an'ilay angle dia mety. Dia ampanarahantsika ny ilay repère indray ny
ery ambony amin'ilay sary. Hitantsika fa somary kelikely ilay sary ato amin'ilay flyers. Somary kely izintsika koa ilay sarintsika. Raha ikilika zavatra eto amin'ny plan de travail isika dia manindry shift. Raha ohatra ikilika an'ireto sary ireto, raha ohatra eto amin'ny plan de travail isika no klika anazy. Izany hoe klika an'ity isika dia manindry shift dia maka an'ity dia maka an'ity. Raha ohatra indray isika ka eto amin'ny calque no iklika an'ilay calque dia contrôle ny tsindrintsika. Manindry ny sary voalohany isika dia contrôle dia sary faharoa dia contrôle dia sary fahatelo. Contrôle T dia voaray miaraka daholo ireo sary ireo dia somary akelezintsika kely. Izay ohatra. Dia alaintsika ilay sary amin'ny ankavia sy ankavanana somary ahisakitsika kely. Rehefa vita izay dia ametaka an'ireto soratra ireto indray isika. Ohatra ny teo ihany raisina an'ity texte dia miklika eto amin'ny plan de travail isika. Somary angezaintsika kely ilay texte. Dia manoratra isika. Eto amin'ity panneau ity isika no afaka manova ny polisy, ny taille de police sy ny espacement rehetrarehetra. Raha tsy mbola hitantsika ity panneau de caractère ity dia miditra teo amin'ny fenêtre dia caractère dia mipoitra eo ilay izy. Ahafahantsika dia ireto texte ireto ihany no mifindrako eo. Mifindrantsika ilay texte manaraka. Rehefa vita izay dia hicréer an'ireto date ireto isika. Tonga dia alaiko ny couleur rouge nampiasaina tamin'ilay izy. Raisitsika ny outil rectangle dia micréer rectangle isika. Créer rectangle kely isika. Ataontsika couleur rouge ilay nalaintsika teo. Dia soratantsika 2024-2027. Ovaintsika fotsy ny couleurn'ilay texte. Apetrakitsika eo ambonin'ilay rectangle menamena ilay izy. Hitantsika fa
tsy hita ilay texte rehefa natao eo amin'ilay rectangle, izany hoe afa madikintsika zany ilay kalkan'ilay rectangle sy ilay textentsika. Ny textentsika zao lasa ato ambanin'ity rectangle ity dia izany hoe bataintsika miakatra ao ambonin'ilay rectangle ny textentsika dia mipoitra ilay izy. Rehefa vita izay dia dupliquentsika indray ilay rectangle menamena, klikentsika ny kalka, CTRL J manao duplication, na alaintsika eto amin'ny plan de travail dia manindry alt isika dia cliquer glisser dia ampidinitsika eto amin'ny texte manaraka eto ilay rectangle tsika. Dia afaka ataontsika ohatr'izay ihany koa ity texte eto ambony ity, manindry alt dia cliquer glisser dia ampidinitsika eto ambany dia manova texte fotsiny isika ho antsika 2025 ity 2027 ity. Rehefa vita izay dia metaka an'ireto date sy toerana ireto indray isika. Hitantsika misy an'ity texture kely ato ambany soratra ity dia ampidirintsika ilay texture kely. Teny anankiray somary ovaintsika, somary sotomintsika, ataontsika lavalava kely. CTRL T manindry shift isika dia raisintsika eto amin'ny ampovoany iray, eto ampovoany iray isika no misintona anazy dia dupliquentsika ity texture ity dia apetrakitsika ilay soratra. Fotsy 14 décembre. Laisitsika ny outil texte dia soratantsika. Ato amin'ny panneau caractère isika, ataontsika mangamanga ilay texte. Paragraphe ataontsika centre ilay izy. Hitantsika fa fotsifotsy ilay amorora sasany dia ovaintsika fotsy ny texte any amin'ilay sasany. Alaintsika ny outil texte dia sélectionnentsika, cliquer glisser amin'ilay texte dia ovaintsika couleur fotsy ilay texte dia asiantsika rectangle mangamanga omban'ny ilay texte. Alaintsika ny rectangle, outil rectangle dia ataontsika eo ambanin'ilay texte. Ny kalka asiantsika an'ilay rectangle, tracer rectangle isika dia ovaintsika manga ny couleurany. Ohatr'izay ihany koa ny eto amin'ny ilany eto fa tonga dia bataiko mankeo ity texte ity.
somary mbola mikorotana ilay flyers antsika dia somary alamindamitsika kely ilay izy. Verina tao amin'ny fond ntsika tao amin'ny masque de fusion an'ilay fond dia alaintsika ny outil pinceau dia somary akarotsika kely ny le mangamanga somary akarotsika kely dia avadikatsika couleur blanc indray ny eto amin'ny couleur eto amin'ny sisiny eto amerenantsika an'ilay mangamanga dia somary fafatsika kely ohatr'izay ilay izy. Dia akarotsika kely ilay soratra veroentsika ny kalkan'ilay fond alaitsika ilay kalka dia klikentsika ity katana eto ambony ety ohatr'izay ihany koa ny kalkan'ireto sary ireto seleksionentsika miaraka iny sary raha eto amin'ny raha isika no seleksioné azy dia manindry shift dia tsinitsika ny cadenas eto ambony dia verrouiller ny kalkan'ilay sary. Verrouillentsika ihany koa ity sary ato amin'ny fond ity dia afaka seleksionentsika miaraka ireto texte eto ambany ireto afaka manao cliquer glisser ihany koa isika dia seleksioné ireto zavatra rehetra eto ambany eto reto dia contrôle T dia afaka ampiakarintsika kely ilay izy. Rehefa vita izay dia metaka an'ireto sary kely eto amin'ny sisiny eto reto isika. Alaintsika ilay sary dia glissentsika aketo amin'ny plan de travail antsika. Ahenantsika kely ny angezany dia ovaintsika ny couleurany miditra ato amin'ny fixe isika incrustation couleur ataontsika mavomavo mitovy amin'ity texte ity. Dupliquentsika ilay izy dia afendratsika eto amin'ny ilany eto. Izay indray ny vidéo asika androany raha ohatra misy fanontaniana dia apetrao amin'ny commentaire. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity dia azadino ny misabone amin'ny chaîne dia activeo ny cloche de notification.